andraikitra lehibe no raisin'ny mpanao gazety mandritra ny ao anatin'ilay tsingerim-pifidianana zany hoe alohan'ny fifidianana, mandritra ny fifidianana ary aorian'ny fifidianana. Ary ao anatin'izay indrindra no tokony hitandremany mpanao gazety fatratra ny amin'ny fomba fanentanana aloha voalohany indrindra, fampahafantarana ny olona hoe inavy zavatra tsara ho fantatry ny olona mikasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny, ary mila mitandrina ihany koa mpanao gazety ao amin'ny famoahana vaovao mba tsy ho vaovao hiteraka olana, hiteraka disadisa conflit, fa mba ho vaovao atonga fandriampahalemana ary hitondra fivoarana sy atonga ny olona anapa-kevitra iroso andray anjara amin'ny fifidianana. Firy mo mpagnano gazety izay nagnano ny asany araka ny lalàna, araka ny déontologie ny journaliste, araka ny éthique izay namiagna, fa misy zavatra mifampitsipoka baka. Il y a ce qu'on appelle ligne éditoriale izay tsy maintsy ho respectenay en tant que tel. Misy anefa ilay filan'ny vahoaka ka matetiky tsy mifameno fa mifamono la ligne éditoriale avy amin'ny patron de presse sy ny comportement ny déontologie izay ny anaranay tokony hagnano équilibre amin'ny produit izay avoakanay. Ny problème ihany koa dia eo amin'ireo atao hoe patron de presse izay manery ankolaka ihany koa ireo journaliste tsy ahafahany mi-exprimer ny tena zavatra marina. Ny patron de presse no mame volan'ny journaliste dikan'izany tsy maintsy manaraka izay le baiko avy any ambony izay zany ny journaliste. Ka vokatra ziny rehefa misy phase-na élection karaha reto amin'ny farany mahomby il est tendance ny patron de presse zay nanery zay nagnaja le ligne éditoriale igny dia félicitations zay, fa raha tsy mahomby zigny zay no cible ary fa voa torturé zay teto, ny gadragna zay teto, nenjegny on a dormi dans les jungles durant 30 jours, 60 jours pour les autres, rien que pour avoir respecté la ligne éditoriale dictée par nos patrons de presse. Rehefa manohitohina ny fitondram-panjakana zany na mahavoakasikasika ny mpitondra iray eo anivon'ny firenena dia efa matahotra izay mpanao gazety ny amoaka azy satria mety afara amin'ny fanagadrana izany rehetra izany. Ny olana matetika aminay dia saika izahay foana zany no fa ohatrany hoe efa manao autocensure n'le vaovao avoakanay satria mieritreritra hoe mety tsy ho azoazon'ny mpitondra zao vaovao zao na manelingelina ny politika ny mpitondra. Zay ihany zany ohatrany hoe manao autocensure fa pratiquement tsy de misy pression hoe hitanay taratra. Deo ihany koa moa ny tsy fananana n'le moyen hany ka ireo manana moyen afaka mitondra ny mpanao gazety eto Madagasikara no mibaiko izay vaovao hamoahana azy. Io zao dia efa misy fiantraikany sady zay amin'ny asanay resaka logistika dia koa moa ny resaka vola hoentina manao an'le asa zany. Ohatra zao hoe nanao hoe andefa vaovao anao zao amin'ny ADSL dia tsy maintsy volanao am-posinao zany no ananovanao mankany amin'ny cybercafé anao mandefa an'le vaovao zavatra ohatrohatran'izay. Nefa iaraha mahalala ny karama iainan'ny mpanao gazety amin'izao fotoana zao na ny fanjakana raha ty moa zany na ny any amin'ny privé. Raha ohatra zany manaraka ny atsakany sy andavany lalàna mifehy ny asa fanaova gazety, ny éthique, ny déontologie dia zany no amiko manokana no fiarovana mahomby indrindra ny asa fanaova gazety sy ny mpanao gazety anankiray. Tsara mijery lalàna izy mahafehy ny fifidianana ohatra indrindra fa zay atrehtsika amin'izao ty mba mahafehy ny inona lalàna mikasika fifidianana fa tsy hiteniteny foana amin'ny couverture zay atao. Raha ny eto Madagasikara manokana dia resahana foana le hoe misy tension somary ambonimbony eto rehefa tonga ny vanim-potoana fifidianana dia nanampy bebe kokoa zany le hoe renforcement de capacité ahafahako manampy izay traikefa efa nananako nandritra an'izay. Azo atao tsara no manao vaovao tsy mitanily ary avana tsara hoe ity ny feon'ny mpanao politika sy ny feon'ny mpanao gazety na ny soratra ny mpanao gazety, ny asan'ny mpanao gazety mitatitra n'izay vaovao politika izay dia isan'ny vahaolana zany izao atrikasa izay niarahana tamin'ny CENI, ny PNUD, ny Nations Unies ary ny SACEM izao izay isan'ny moa hoe manampy be dia be amin'izay resaka fifidianana izay eto Madagasikara.